Record FM mandolotra anao. Eloko dada. Nosoratany ravaka ny anarandre Alarivonsy RSita. Lila Yarliva Tsiaro Nosy ilaina zoto ary ilaina kotarso no hoan'ny aina ny tantara. Nandray feo sy nanao totosa ny Arfi. Oui. Salama tale. Salama pare. Mandrosoa ianao. Mitady ahony ianao. Mazoto toerana lesy. Misy resaka tiako atao aminao e. Soro pare. Eny tompoko. Tsy maintsy midina ny Tomasina Rapitso. Fa misy inona tompoko? Zany hoe misy client mila fiaonana amiko any fa misy contrat tokony fanaovana e. Zany? Ka toy mahazatra dia apetrako aminao ny fiandreketana n'orinasa matrapiverika eto Antananarivo. Ay, aza manahy ianao nkatale. Mameno toky anao an-trany fa ho raisiko ny andraikitra momba ny orinasa mandrapiverinao. Mahatoky anao foana. Dia zao eny tompoko. 3 andro eo ihany arabe indrindra no hijanona any. Efa napetrapetrako amin'ny madame Diana ihany zay tokony ataony. Ny fanaovana sy ny taratasy ny fanaraha-maso ny mpiasa ihany noho izany tena andraikitra hoe. Ay, aza donona no mamaky tsara ny taratasy mandalo eo ambany maso mialohan'ny anaovana sony azy. Eny rery-ngatale. Ankoatr'izay ty dossier ty mba omeo amin'ny Monsieur Ranjevy. Raha afaka apitsosy nandalo eo akasy dia mba omeo azy io ty azafady. Omafisiko amin'ny telefônina ihany zany fa azavaiko melo aminao fotsiny. Ok are, fa raha tsy madiso maraina sa tolakandro andre matotaleny iainga? Maraina ka, maraina. Fa mety tsy ho tafandalo aty ampiasana ty tsony fa avy dia mandeha. Ay, fa hono tokoa. Manana fotoana ho vonjena ka ianao ren'ny firavanana rifa. Zany hoe sakitsena ny zanako vavy any ampianarana tompoko. Fa mbola misy ilainao anka. Saika hitonanao ary amin'ny mahazatra fotsiny ka. Ay fe mety zany ka. Fanasana ve mo lavina. Andrasa ry atsoka telefônina melo le zanako vavy dia mba mandeha bis izy amin'izay. Tsy miandry eny ary rehefa elaela mihitsika zany tsy nandalo tato amin'ity toera-pisotro ty eto koa na ny anatin'ity bary ty aza hita tena miova be mihitsika. Kojerengy na le vehivavy mitilitililina tato ary ohatra ny tsy miasa atsony. Ngatale fa ngatale ahoana ndray koa e. Inona ary ty mifampiafafy ty? Efa tsy anampiasana atsony ngetsika zao ka hoe mbola ifampitaletaly eo e. Mandranto fotsiny dia vity. Kasika zao vao avy any ampiasanako dia mbola malama ny vava. Na izany azy. Tsy araherevy amin'ny latsoa raha mbola misaina ohatr' izany laka. Aiza kosa so dia adiny laza fa ponamana angely ty tsika. Tsy midika ho fisaraham-bazana mihitsy ny nampidirako an'ilay asa ao amin'ny orinasako fa ho fanampiana an'lahy dia zay fotsiny. Eny ary dia mbola mamerina misaorana hatrany fa tena manandralahy tokoa ny manana anareo mandrato. Mbola lamindamina tokoa zao ny fiainana mianaka hatramin'izay namezanareo an'ity toerana atao ampiasana ty. Efa mianatra eny amin'ny université koa moa tsy ary zanaka ela iny. Taona voalohany izy zao anglais no ataony any Ankatso. Sambatra lesy ela manana zanaka vavy lehibe efa ohatran'iny ka mba vavy koa nireko voalohany zanaka saingy inona taona ho lahy iny e. Hatramin'izao aza moa mbola tsy nahazo vavy mihitsy fa dia reny lahy reny daholy. Mahasoa foana taon'Andriamanitra ary mandranto zay aloha e. Akasitrao izay mefa arena foana ny zanaka nalana vavy. Marina lesy zany ny azo lazaiko anao fa natokana aza dia ataoko ampy mahasambatra inona tsy anilandreniny aza. La mieritreritra an'izany fa ny ankizy angely tsy natso mitaraina aza mba manana ny faniriana any. Mety mila nyreniny izy fa tsy miteny any lahy fotsiny. Vitako le tsy ny hafa tsy tambazako amin'izay tsy hitany. Lahy koa ve me ho resy doika io e. Dia ionona amin'iny vavy tokana iny zany laha fa tsy hanampiko longa tsony. Mbola tsy anaty vinavina kosa aloha zany hatreto hoe tsy any arina any no asa.
Vato vetivety aloha fa tena itsiaro ty miantso aty. Tsy manina. Allô? Efa tonga ao an-trano anko any zanako. Vetivety dia tamika. Avy dia minana sakafo fa aza miandry ahy e. Eny rehefa mijery anao ao an'efitranonao aho rehefa tonga e. Eno izay fa bizony zanako. Afaka fifakadiny io tsika mandeha fa sofara vato koa mantsy dia salamalama zay ohatra anao Fa marary iny ny sofara. Zany hoe misy tsy metimety on'iletsy ao amin'ny kibony ao Zany ve? Efa nanao eko izy dia miandro ny valany sisa. Dia miraty fahasalamana ho azy. Fa rehefa malalaka dia mandalo any any mitsidika azy. Misaotra lesy. Zany mitsy angeny mahatonga tsy dia hijanona elany atao masina any fa so sahirana rery ao izy. Raha azoko natao zany dia nahemotro mihitsy io fidinana an'io saingy tsy mety moa satria fifanarahana arakasagoavana ilay atao aniko. Miraso azy retsy. Misaotra lesy robaly. Ary andao amin'izay tsika ndeha. Garçon, addition azafady. Efa tonga ety akatsika. Fa mbola tamanaka ny zanaka dada. Toa miraika mihitsy sa tsy tara? Dadako, zaho azy efa latsaka foloko. Kandre ihany teo be fikenina teoko. Aiza ny tsikiropaka fony isa-maraina. Mbola tsy tara kosa e. Fa raha tsy nisy any dadandry dia mbola tany anaty bisy foana ohatran'izao. Ka misy anao anaty trave moa inona ny tokony koropako. Alainy tata ihany asandra ariva. Zay zao ny olana. Tsy afaka makanao dada raha riva fa mbola manenjika asa be. Sady ngata le tsy ao dia tsy maintsy zany manara-maso ny ao am-piasana. Mety sota fody kory azara tena alina loatra. Tsy zany akefa misy fivoriana koa mantsy zay. Fivoriana amin'ny andro alina? Eny akia. Tsy azo elana mihitsy le satria izany no misoloterana angatale mandram-piveriny. Eny azoko. Mandeha ny taxi tia mifore dia avy dia mody rehefa morava amin'izay tsy tatra ny embouteillage. Saotra ary, mazotoa dada. Bisous. Mazotoa zanako. Dia endre tsara. Fa zanga maditra ka. Ka nisy resaka ieniko izay tsy inona hoe efa misy mpanatitra any am-bavahady ony rehefa harivarivy iny. Izandray zao ny teny an'izany. Maso beta be re very tsy ary dia tsy ahita an'izany Le fararava nify indray zao namorona lainga tany. Ataoko mahita iny rehefa tonga any an-trano. Kosa moa zany anaovandry asitra. Ka be tato-bolanako sady mpamoron-dainga matsiravina. Laingako re zany fa tsy zany atao atezitra eo raha tsy efa mivoramena sady ny tarehany. Dada kosa rangama sositra. Ifatratrako. Mifona re. Tsy manaiky aho. Dia ahoana zany? Ohatry masaky. Chocolat? Ie. Ekena re. Ary mandehana amin'izay fa latsaka 3 minitra anke izao sady mbola tara koa. Tsy ataoko vita moro zao Zay kia. Tiany dada foana moa ny zanany eo. Bonne journée chérie. Mandranto. Hoe nahoana avy ihany tsy niditra fa niandry teto tokotany teto fotsiny. Mandranto. Efa ela ality zany teto ary hitako tsara ny nidira lany io varavarana io fantaro tsara koa hoe inona ny ataon'ny lahy ty an-tranoko amin'izao andro alina izao. Mandranto. Eno aloha fa iainy inona tsony iainy lainga saboby sy fanadiova-tena. Aiko angifa miaraka ela sofary so dia neverany lafanandra ary any tsy afantatra an'izany. Tsakalality velo kosa aloha mba hanazava fa tsy azo lahy hoe tsy mila fanazavana efa ninina anginy rahatra amin'izay dia oka angina trano fana. Mihevitra mantsy lafa tena lasa tany atao masina tokoa fika anatratrarako anareo ambodimo fotsiny lesy reny efa iry zao fitako zao no nandimbina fa zao tratra tsara mihitsy. Tena mifona an'ilay tsy ry mandratao. Mifona anova zay nataon'ny laso mivadiko tao an-tranoko tao angaly ty zany. Raha iny dia miaiky raisiko ampitiavana mifona an'lahy. Eny manaiky anke afa-disy
saingy raha fantatry lahatra any amboalohany lazan'izany teny zany mety ny saina kely talohany namadiana ahy raha nakatsy ny tamin'ny saiko kosa ankely eto zao saingy sofara no nisisika ndrahona nolotona amin'ny lahy dia izay no tsy maintsy hotery tsy nandavako azy na ela na izy aloha dia tsy misy madio amin'izao fa ela aloha zao no miresaka amiko eto ela so ny finamanantsika izay mipotipotehanina tamin'ny alalan'ny fangalarana ny vadiko tena mifonaletsy mareniny olo ty kaletsy fa efa nanenina ely zany fa omeo aty mifanalahido amin'ny fiara tsy mendrika mpamadika toala no mitavana amin'ny fananan'ny orinasako aza atao an'izany letsy mandranto inona mbola tadiavon'lahy sa mbola tsy ampy an'lahy le savaty teo tena avelo lesy mba hoentiko aloha ny fiara dia maraina teriko fa tena alina loatra zao zany mpangalabatin'olona zany ty tsy matahoana ny mijokojoko amin'ny andro alina tsy vo andro any angelany tonga alina taty aminay manafika ny vadiko tsy avela motorakofotro ndana ty milingilingy mamaky vaky couloir de la mort dia mivavaha amin'ny tompo mba tsisy anetaka ainga ny lafa ela be aiza ny lakle ty toko dia ilay vao nampiasana ny taratasy fandroana raha-pitso maraina fa tsy mila ny lamiasa amin'ny orinasako tsony mandranto ale fanga dada tsy andeha asa to mbola tsy miomana foana tsy miasa andro any nanomiko vinandray nisy an'izany nefa vao omaly dada no ny teny fa mandray ny asany tale mandrapatonga ny avany eto masina sa efa tonga izy ny tena marina kepiso tsy miasa antsony fa tsy miasa antsony ahoana aza be vazovazo ry dada ka hitanao misy asa hafa hitako izay dia sady ihany mba tsaratsara karama dia nametra-pialana miandry fiantsonany amin'ilay orinasa vaovao fotsiny io efe iteny an'izany any koa dia miolakolana eo fa vaovao tsara kosa aloha izany miala tsy ny ary zanako fa tsy afaka ilasanao ny tena zava-misy marina dia tsy afaka natso any am-pianarana izany dada androany ka le fiaran'ny orinasa fitondrakanao aza nge tsy azo ampiasaina ntsony tsy maintsy miandry an'le asa ray indray sika raha izy fiara azo ampiasaina tolete koa any ka tsy aleo azy ve mividy vaovao sady dato izany efa ho tsaratsara karama ihany maninona raha manana ny any tena amin'izay fa tsy tafandry amin'ny hafa foana mbola tsy mahazo mirobaroba be ohatran'izany sika tsy aro ny fianaranao aloha zao no lara-pahamehana fa tsy izany fiara izany eny mba toro-hevitra manabe moralina fotsiny anahy iny tsy tiako mantsy mahita ny dada kivikivy be ohatr'izao olona nahazo fahasoavana veranga dia manzonotra be ohatry ny vonga sosiety tsy kivy ry hafa reradreraka fotsiny mety tratran'le asa be omaly koa angamba makaina tsara aza izaniko fa ina tokoa reny fery amin'ny vatany dady reny ninjeranga ianao sa ny adaman'olona jerenge raha tsy mangana hatramin'ny endrikao midona tamin'ny zavatra re io noho ny tsy fitandremana fa efa tsy maninona tsony ka efe mba tsy nitandrina koa nareo izany ka manatona ihany dokotera hitsabana io sa mamonitra eo io zavatra kely io ve ke dia andehanana any amin'ny dokotera fa avelao amin'izao vetivety io dia sitrana fa tsy ampafiry ny galona efa nahazo ary eo ianao ihany io koa fa ilay chocolat aloha tsy adiniko na izany azy aiza ilay izy fa entiko ianatra sady ataoko goûté rehefa mandeha mivoaka marina dia mijery azy fa tena tsy nisy fotoana nividianana azy mihitsy omaly dada koa anga maninona koa zao raha tsy mandisy fanantenana ohatr'izany ka tsy nisy fotoana nividianana azy mihitsy ange ho omaly ohatr'izany foana nefa inona akory ao ary fa ataoko anankiroa fa tsy anankiray fotsiny masina eno dia tsy mahazo goûté tsony ry izany ao anatin'ny herinandro zaho kosa angana ny hery any dada fa nareo ngeny nampanantena an'izany teo sady tsy manaiky fa efa roa indray izao ny nisofiko teo be fehitany izany raha zaza tovavy efa 17 taona io dia mbola midongo sokola ihany dia maninona andana amin'izay mianatra fa mbola ilahatra bisindry tratra mele eo fa ilozo be filirina eo fotsiny ray iny rehefa efa vita zay fa lasa bisou dada bisou
fa tsy le fiaran'ny orinasany dada taloha io miklaksony eo alohako eo. Nga izy miverina anasandray. Nandenga fotsiny izany le rangaby io le tamin'ny marainy ireny. Tsy te hanaritra hianatra dia lazaina fa nialany asa. Efa maninona na tia ambadika be ity izany mijana fa tsy ary amin'ilay toerana mahazatra. Ary tsy dada kory kely ao anatiniko. Tena olo-kafina dia mbola tsy tazako tsara izany endriny. Izary io. Le rangam-pampasandry dada kay io. Andrasana tonako dia arabeiko. Manahoana tompoko? Manahoana tsy aro? Ao mikare? Mikara fa dadanao aniny nandeha fata ty e. Ny zavatra nataoko manso mandidina fianaranao ty dia avena sainanakanao a. Fa aiza izany dada no ianao no nakana? Mikara fa hoany mihitsy retsika izao a. Sady misy zavatra tsara be no manao anao any a. Eny azoko. Tena mpahandainga mihitsy le dadiany ka hoe tena tsy niala tamin'ny asany araka ny eritreretiko teo tokoa izy. Dia ina ho izany zavatra nomaniny anazy izany? Le chocolat angamba izaniko. Tovarina be ianao? Mandinika an'ilay resaka teo fotsiny eka. Eny e, fa tadidinao tokoa ve aloha? Misy mandranto e. Talen'ny orinasa isamy Monsieur Bar dadanao? Tadidiko ka. Fa efa ela be nga ianao ny andro anahy teto. Izany hoe 10 minitra teo aloha raha be indrindra. Raha fotoana kosa ianao izaniko. Tena tonga tamin'ny ora firavako mihitsy. Fa misy zavatra mbola hojereko kely rehefa avy eo raha tsy mampanina anao e. Niezaka nanatratra an'ilay fotoana iravanao teo mantsy dia tsy tafandalo tany nefa zava-dehibe kosa e. Tsy maninona ka. Aza manahy fa tsy lavitra akory le toerany. Sady tsy maintsy eto mibary ty fiara ty avy eo. Noho izany tsy maninona na ho alinalina aza nareo vao mody. Sady tsika koa nge mbola hiary fety e. Hiary fety? Misy lanonana karakarana izay ao ampiasana dia izany nanafara mibary anao mba hoany. Samy mitondra ny fianakaviana kely daholo mantsy miara-miasa ao e. Dada koa izany dia manala baraka mihitsy ka. Fa ahoana? Tokony ho teneniny mialoha dia manotondra akanjo nosoloana. Aiza dia izao akanjo komosomosy kely izao ve rangano etiko izao vahoakany? Tsy fety be manahoana nge le izy e. Na sy fifanarana arakasa vaovao fotsiny ny orinasa dia arozazo izay nataona eo. Na izany aza. Efa mety be re zao paozin'indre izao fa aza dia mirorosaina. Anivaka kely aty amin'ny mangingina aty aloha tsika fa aty ny misy an'ilay zavatra ho jereko a. Mbola lavitra be nga ilay toerana. Efa mivoaka ny renivohitra mihitsy mantsika izany nefa mbola tsy mijanona foana ianao. Jerena aty indray hono le zavatra fa tsy ho le olona e. Aiza le mesazy vao tonga tamin'ny telefonina teo? Ka tsy maizina be ve vao tonga ny amin'ny dada raha izany? Tsisy zavatra mampatahotra ho ana ho maizina aza atsika vao tonga any. Tsika nge mandeha fiara fa tsy mandeha tongotra akory e. Tsy azoko mihitsy koa le rangahy. Nilaza fa haka zavatra kely izy dia miverina nefa mivoaka tanteraka ny renivohitra mihitsy ny lalanay. Sady efa manaraka lalam-pirenena mihitsy. Mbola aiza ty hiverenana? Tsy efa 30 kilometatra izay ny vita. Ny andro amin'io efa tena maizina be. Ino ty ataonao? Miantso any dada aloha. Fa tsy ho natao inona izy e? Mampilaza amin'ny fotsiny afa somary taratara kely tsika fa... Tsy miela miantso azy izany ianao fa tsy ho ela ho atsika dia tafaverina. Apetra ho iny findainy fa tsy manavatrafatra olona any a. Kiazo. Apetra ho iny findainy hoa. Andriamanitra, fa iny ty ataonao rangahy ty a? Nahoana no sotomina tety amiko ny findaiko? Jerenge raha tsy saika nanao accident tsika e? Ajanony eto aho dia aleo andeha taxi. Ianao ohatran'ny mampime be. Meo ny telefonako dia hiala. Tsy mamala tsony izy marina fa vao maika anakala ny afanganam-pandeha ny fiara. Misy mandranto a, ianao nge izany resahako izany e. Mangina e! Avelao aho hiala eto. Mihamana lavitra ny renivohitra loatra isika. Efa ala mikitrika sisa ny tazana. Fa inona mihitsy no tianao atao e? Fa tsy efa tenenina avy eo hoe mangina ho ianao e, ha? Fa ataonao iny ny clé de roue. Mamagaza be fanontaniana e. Mangingina tsara kosa ty toerany ty izany e.
Sady rakotra latsara amin'ilay ilay koa azy. Aleo aloha ampidirana anatinatiny kokoa ny fiara sao dia isy azikaritra ka. Malaky torana koa kiala kely tika. Mafy loatra koa ngamba le taroka be tamin'le clé de roue nataoko taminy teo. Mivoaza hoa. Tsy tena torany ty. Ary toa mandeha raha be ny lohany. Le voakapoko teo ve no natonga an'io e. Marina mafy raha midepotsono ny fony ty. Ka inona moa zany dia efa vita ho azo mivaly faty. Hitadinina mihoatra n'izao indray ah. Samy mangirifiry zao tsika arobary za marary noho ny fisarana tamin'ny vadiko, fa elahy kosa ngotsongotsoka fanamoy ny zanaka vavitokana. Ary aloha ranga ho batainy ty dia atsipiany anaty alany ny vatiny dia reto ka isy zavatra rehetra ato anatin'ny reto kitapiny reto dorana ny daholy amin'izay tsisy amantarana azy tsony naso zay. Mba aizare izay zanak'izay Andriamanitro dia nefa nikatona ny département sady tsy misy olona tsony fa mipiambina sisany tratrako tato. Savy dia tsy nakaty ampianarana mihitsy tsy aroandroany dia raha tsy nianatra nefa dia nakaiza. Amin'izay atsona tsy manena akory ny telefonina ny tsy haitsonina lobatina ninina amin'ny vonoana ny telefonina. Tena mampitepitepy mihitsy zany razaza. Inona moa fa dia tsy maintsy hiverina ty ihany aho zany raha pitso an-tanin'ny tompona andraikitra raha tsy mody eo izy androaniko. Fa raha ohatra ka tsy mahalala an'izay misy azy izy ireo dia tsy maintsy anatona polisy ihany hanao filazana fitiaroana ka. Ary to mbola tsy matory foana ndry fa dia mivadibadika fotsiny ry miangaly a. Tsy mahita tory arery vonjy a. Dia soreraka loatra koa ngamba andro any dia loza torimaso tanteraka. Fa be marary be ohatran'ny maly angato amin'ny hopitaly androany. Maromaro ihany ka. Fa tsy ohatran'ilay maly kosa aloha nisy vehivavy sarom-piterahana izay tao androany dia tsy azo ilay zaza. Ndry lehibe ny reniny koa azy efa natahorana mafa. Isoran'Andriamanitra mbo avitra somatsara ihany izy. Raha ny masony an'ilay reny izy ianao. Saingy tahoana moa ifizay ny lahatra. Mafy le mamoy zanaka. Enjana tokoa zany. Izany eo ihany fa misy marary izay manahira-tsaina tokoa vonjy aho a. Fa ahoana ke? Ka mbola tsy mahatsiaro tena le izy hatramin'izao nefa tsy fantatra mihitsy havany. Potry, fa aiza ny olona nitondra azy tany ka? Mpakavila voamaraina nanatitra azy tao amin'ny hopitaly. Naharatra be ny lohany a. Salamina hoe nidaroana tamin'ny vy be izany. Nahataratasy iray aza nefa tsy hita teny aminy. Fa vehivavy sa lehilahy zany? Mbola tovavy. Gamba 19 taona eo io. Tena mbola tanora raha zany a. Eno a. Dia sanatria feky nisy namonina, nisy nanolana dia nisy nanaritra aty ambanivohitra be taty avy eo. Izy aloha tsy voolany fa nisy namonina mety hitombona. Tsy mandry fahalemana tsony nge zany ny aty an-tanàna aty raha zany lazainao zany e. Sany ve moa vaovao misofinao tsony. Fanafiana tsy fanafiana ry. Von'olona sy fanolana nefa tsy lazaina tsony. Eny e, dia nitsaboanareo zany le tovavy sa mbola hitadiny havana nareo dokotera zay vao andray an-tanana azy? Aiza kosa ko tsy efa maty ve le marary ohatran'izay raha mbola hiandry ny fianakaviany hipotra. Dia ahoana zany ny fanafody sy ny rehetrarehetra ilaina amin'izany? Iza miantoka azy io hopitaly esana io ny tsy miankina fa tsy hoe hopitaly mpanjakana akory e. Io fonjiko tsy maintsy mbola tsaboana foana marary efa tonga amin'ny hopitaly na tsy manambola azy. Raha misy fanafody ilainy maika dia anjaran'ny hopitaly aloha manome azy. Rehefa matsiaro tena amin'izay le marary dia anontaniana izay mombamomba azy na ny havany
ahafahany mandony sara-pitsaboana rehetra. Tsara fanahy kosinareo ko. Misy manko dia tena tsy mivaky loha amin'izany fa rehefa tsisy mpanaraka na tsy manam-bola marary dia miahaka eo. Afo izany fa tsy ny ao aminay. Dia raha sanatrika maty izany ilay tovovavy izany dia ahoana? Aza miteniteny foana ary fonjy a. Miangaly a. Tsy tiako anao miteny an'izany ka. Fotry. Izy aso efa nampahahelo kely ery fa nanao krisy be teo. Efa mifamonjena ohatry n'inona fo miverina ny eny saingy mbola tsy mahatsiaro tena foana hatramin'izao. Miangalo a. Tsy zakako ny mahita azy miady mafy amin'ny fahafatesana ary fonjy a. Izany loatra ilay tovovavy. Manahy mafy afa-tsy efeniko anao. Izany koa no antony. Tena tsy mampatory ahy io. Za indray ianao. Mila mahay manamboatra fihetseham-po foana kiry malala rehefa sendra tranga ohatran'izao a. Arary fony hafaranao raha ohatran'izao foana fa ataovy. Marary ange tsy maintsy izy foana miangaly. Tsy maintsy misy no vela dia tsy maintsy misy no faty. Mila matanjatsaina ianao fa tsy alahelo foana ny iainana isaky misy fitsaboana sarotra. Azondry izany. No ahy. Andray sy tsiaro. Dia sanatria fiakany loasanao dada. Telo andro izay nanjafonanao. Tsy haina matina velona. Efa tapitra ny tetesiko daholo ny toerana rehetra falehanao saingindrisy. Tsy tany ianao. Nareo mpitandro ny filaminana aza dia mbola tsy manana vaovao mombanao hatramin'izao. Ratsy foana ny eritreritro. Manaso ny tsy apoziko indrindra no hitranga. Tiaro, miverena rehefa mijaly tady. Aizany tany alehako raha maninona any ianao. Sanatria ve dia kapok'Andriamanitra noho ny ratsy nataoko izao e. Aza atao amin'ny zanako kosa fa sakapoana re. Sakapoana raha izany no antony. Tiako loatra ny zanako vavy tokany fahazasorina amiko tompo. Ka nanao ny any le marary nresahanao tamin'ny kriry miangaly. Efa mba ny tsara fahasalamany. Mbola tsisy fiovana mihitsy. Misy aza mbola tsy mahatsiaro tena foanako. Mila kana ny Antananarivo izy fa tsy ho vita aty ambanivohitra aty mihitsy ny fitsaboana azy noho ny tsy fampiany fitaovana. Fa nga mbola sy tonga ihany ny fianakaviany. Mbola tsisy tonga e. Efa nanaovana filazana tamin'ny radio-pirenena fa tsy aiza ho vokany mandra-pahatonga ny rapitso. Ho fatiny efa io marary io raha tsy mahazo fitsaboana sahaza azy faran'izay aingana. Kina moa no azo atao amin'izany. Tsy mivolanao manokana indray izany no ritra amin'izany raha isisika nampiakatra azy eny Antananarivo anao. Fianakaviany nefa tsy hay nahavita merina ny volanao na tsy. Fonjo, mitebiteby mafy ery izao ny ray aman-dreny amin'izao tsy fahitana azy izao e. Izy nefa miady mafy amin'ny fahafatesana. Lalam-piainana daholo izany na tafavoaka izy na tsy ho tafavoaka intsony e. Tsy maintsy aikena izay hidonana ho mafy na ho mora. Manina mora eto antsika ny fitondrana azy akatra ny Antananarivo ry Fonjy. Inona? Samako. Ory miangaly a. Mba mieritreritra ve ianao e? Tsy vola kely ine zany. Ka rehefa sitrana izy dia tadiavina ohatra ny fianakaviany dia takitsika amin'ny zareo vola lantsika rehetra e. Ka tsy ianao ihany ve nilaza fa miady amanaina ilay tovovavy. Karaha sanatria maty eo izy dia izy namerina volantsika. Raha mahazo fitsaboana sahaza azy nge izy tsy maintsy sitrany. Zangy manara-maso azy eo Fonjy. Diso mitsetra olona loatra ianao ry miangaly a. Aza be fangorahana loatra ho a. Sitrana foana io rehefa izay ny anjara natsaboany eto na akarina ny Andrenivohitra. Raha tsinona etoana daholo izao marary tsy manam-bola rehetra izao. Ka matoa izany hita eto izany inge atao anatiko dia mety hoe tsika ny avonjy azy. Maromary any izay marary tonga tao izay fa
Tsy mbola nisy nampitebiteby loatra ohatran'izao ka mba ekeo re aho. Dia hiezaka be mihitsy ahitady ny fianakaviany rehefa sitrana izy. Amin'izay tsy maty antoko tsika. Izany. Afara sampitsabo mihitsy ianao ity ka. Marina. Iza koa ary zany manao fandondonan'olona daly zany. Sady manakorontana velan'ny sasatra amin'izao andro tsy fiasana izao. Tsy mahalala fomba izany raha olona ka. Mandreraka. Ody, ilay tsy vaniny ity. Manahoana mandrantra. Ary tomamo. Fanao ina indray moa zany ilay io ka. Toka ifora le tsy fazahitezerana tsony. Lasela mandeha any fa tsy miresaka amin'olona mao ah. Olety. Inona ny lahy? Tsy volana nilika lahy rehefa dozy lahy. Raha marina rehefa badina katry dia atositosy kela. Mpinamana ihany le ty no mifampizaka klima fa tsy mpifahavalo ah. Tsy miholo olona mpamadika ohatran'lahy. Mandranto diso ah. Lasela ah. Diso ah ekeko zany ah. Fa zany lesino atondriako fa zavatra fa. Zavatra fa inona ka ha? Momba zanako tsita. Fa tsy tahoana zanaka lahy. Tsita lesa zanaka efa hoe tsita tiaro. Dia raha tsita le tia. Zangany mitahiry azo na ty amiko alahy mandondony. No. Tsy zazy. Disy be la. Milalala le tsy tatarako ny olana fa firina izany loatra. Zaka rereo le tiany todiny natao ah. Dia maiza miaina amin'ny sisa fa tsy mivatin'olona natao fanariana maloto e. Voazato ah. Fa iza rehefa nidira zanako tamin'izay nataoko e ha. Tsy zanota fa za. Tokony zany sindriana zeriatra fa tsy za. Antany io Jesosy fa tsy ananako ny fanontaniany lahy. Andriamanitra koa tsy ty dia lamy izay tiano fahaizana le tia. Maiza maka lesona amin'ny sisa fa sy andramana daholo zo voankazo nandrarana rehetra zao. Ary miko samizay lahy dika varavarana fa tsy. Zato azany lesona. Sana ho ela teo ah. Azaso azany alese. Lave leso baza mako dezore atola. Amfady ihany lahy e. Tsy manana fahasamarana koatra ny zanako inake alese. Mba ny fahavelomako. Ka mandeha ny kiopa lesy mitsoraka rehefa izy mifahavelomany lahy. Mitapitsy. Ary mba amin'izay ala ny diko varavarany e. Ena manosika fotsy. Lamosika. Tena tapaka ny lamosika. Natsiaro tena voateo n'ilay marary ny tokony akatra taty an-drenivohitra. Misaotra n'Andriamanitra fa tena lehibe ny famindram-pony. Io tokoa eny fefataitra izy. Salama ianao. Manao ny dokotera. Efa nanao ahoana ianao izay? Efa mba. Mbola tsy mahazo mihetsika aloha ka lohanao azany mbola mibanty be e. Ambariko nondanao raha avy loatra. Kay. Ary asa pilika fa hipidika io io fanjaitra miraikitra amin'ny tananao io e. Fa maninona takay azafady. Dia hoe sy ty toerana misy anaty. Na raha nisy nanatitra tany amin'ny hopitaly tany ambanivohitra ianao dia izao nentina niakatra ny tsaboana ty Antananarivo aty izao. Narary? Narary. Mbola tsisy mpamagy mihitsy ianao hatramin'izay nidiranao hopitaly izay ah. Dia tsy fantatra mihitsy izay fianakavianao. Fianakaviako iza? Mety mbola reraka ny adohanao ka tsy afaka miasa tsara fa maka aina aloha e. Iza moa ny anaranao fenitra tsy mahadiso fa ilainay mpitsabo mantsy. Anarako? Aiza tokoa ny anarako? Matory ary aloha fa rehefa veto izy nandresaka e. Dokotera? Ohatry ny babangona be izy nataondohako ato izany e. Ka matory io fa manjary tsy miasa ny fanafody. Izay fa lasa vetivety aloha Sana ty ve dia very tatetika alakely io e. Asa
izany misy dia tena fo maika nahirana ny dadan'ny fianakaviany. Asa hitako. Mandroso kia. Mandroso? Misaotra tompoko. Efa tonga indry. Bonjour Ela. Manahoana tompoko? Manahoana retsy a? Tonga tamaraina teo izay a. Tonga sozany nareo ko. Misaotra. Mazotoerana kia mipetrapetrafa za miafahafa. Nanahoana ny andavanandronao taty nandritra an'izay fotoana tsy nateo azy ay? Lamina? Lamina ka. Tsisy olana mihitsy. Izy aloha kely ankizy netiko ny tsaboana tany an-drenivohitra. Soran'Andriamanitra fa avitra soana tsara izy. Kosa rahabaina zany fa nahazo fahasalamana. Misaotra tompoko. Dia izy aky ny vadiko a, vonjy ny anarany. Mifaly mafantatra. Fa izy angery vonjika tsisy anarany. Fa tsisy anarana ahoana? Tsy zany fa very tadidy izy no leitona mafy nahazo anazy dia tsisy tadidiny daholo ny fiainany taloha. Na ny anarany aza tsy hainy. Zany ve? Eny fa tsy maintsy hiverina ihany na fitadidiny. Izany hoe mila fotoana lavalava fotsiny. Dia izay nge nanapahako-hevitra hoe hitondra azy taty an-trano hoe satria tsy hitako izay ametrahana azy. Moa miangaly, afaka miresaka vetivety fetsika? Ay, tsy manina ka. Vetivety ary. Ndao aloha eto kariana efitra fatorimba iny ndry akaina. Vetivety fotsiny vonjy a. Miandranao eto e. Isa mokino anarana etsonandry. Hafahafa be mantsy le tsisy anarana ka so dia tokony mba ambolonana na dia hoe anara-petaka ihany aza. Mety daholo izay antsoinao anahy dokotera. Ay, tsy mampanina indray fe raha ataoko hoe kajy. Kajy? Tiandry fe aloha izany anarana izany. Tiako ka. Tsy manina mihitsy raha izay no tiany dokotera antsoina anahy. Midira kia. Ataolo indray mitsotsotra dia mizama torokely amin'izay mahazo hery. Andrasika fa kondrido hoe dira masoandro. Zay fa veloko aloha ndry a. Mbola hiresaka kely amin'ny vadiko a. Saotra betsaka dokotera miangaly a. Tena tsy voafaliko izao ataonao amiko izao. Tsisy fisorana kia. Sy asalama indray aloha atao fa avela ho any izany ka. Zay a. Eny ary. Miainanao ary vonjy a. Fa ahoana marina fanapahakevitra momba ny tovavy io e. Ay, tsy hitako ndriky izay atao hoe ateroko aiza ary izy. Fa maninona nefa raha anaovana antsoavo amin'ny karazana radio ny fianakaviany. Efa nitsabontsika. Ataoko fa ampy izay. Tsy hadiditsika intsony angamba no mampiatrano azy ka. Ka zavatra efa nataonga izany filazana amin'ny radio izany. Izy mbola mba manaraka fitsambony io nitondrako azy aty amintsika. Za mino fa tsy maintsy hita ny fianakaviany ato. Ingane fotsiny ka hiverina malaka ny fahatadiny dia mba mora kokoa ny fikarohana andry zareo a. Raha izao no mitoy a. Mety anangana ka ny fitazana zaza mihitsy angamba. Ay, efa nanavitra kosa ve lety tsy aleo mba vitaina trano farany a. Anao soa tapany ary ve. Eno ay e. Aza mena tsiny ary. Mafange izany hoe fareny izany nefa tsy nitaiza akory e. Zany tsy mandraranao anampy azy. Fa mba oko izay so tafa oatra. Dia izy ary izany napetrano azy raha tsy vilanao hipetraka ato izy ka. Sa asaina nampisa an'ireo tsy manan-kelofany eny an-dalana. Fonja, tena tsy ekeny saiko kosa izany ka. Ay, ka manaraka rehefa manapa-kevitra dia mba fakafakao tsara fa sao dia ho tratrano tsy fidina ohatran'izao. Endre. Manao ny kajy. Manao ny dokotera. Tsy nangina rery tato ianao androany tontolo. Ka. Dia inona zao no ataonao ato an-dakozia ato ka? Mikarakara lokatsika ato a. Reto trondro tao anaty frigidaire reto no nataoko.
dia nilafiako an'ilay anana kely tasy anaty arona tasy amin'izay matsioko tsara. Fa na izany aza tsy tokony mbola visavisa be ohatran'izao nge ianao mbola mila fitandremana. Azavizana ny vatana fa vao maika ela be vao sitrana. Tsy nanao zavatra betsaka angefa ikany nataoko mampalahelo ianao efa reraka avy any ampiasana indray ve mbola hanao raharaha ato an-trano indray. Ka zavatra efa fanaoko anie izany tsy ilaina fanampiana rikajy Ay asa be krina moe tana verina matory avelao fa ovitaiko io loko io. Eny ary tsy taony zana tena tsy tazanako re olona. Maty zany maty tsiaro fa manenina kosa izany maty fa izany namono azy izany namono azo naona kosa tatany telo satria tsiaro tsy sapany misy ny firmazo tsiaro aza mato azanako tsy matsandry tsy matsandry zanako fa tandre amila tsy matany zanako avantoko lavelona vao mikitika azy na dia singapoliny azy ho any ampolisy ahitady azy. Rapoly frit Maître Fontsy. Monsieur Mandrato. Manahoana ianao? Salama tsara maître. Ary ianao manahoana? Salama ka. Vaovaonao elaela izay? Tsy dia misy ambara fa zao tokoa do ny fiainana zao fa ovina ianao tonga eto Andriavohitra. Tonga maly ka. Misy raha tokony arahako izay mantsy ato amin'ny fitsarana dia izay ny akarako. Ay kosa. Tonga soa aty Andriavohitra zany ianao ko. Misaotra Monsieur Mandrato. Zaho io koa misy zavatra ho jereko kely izay ato dia izay ny akanisako aty. Mbola tsy niova moa ny numéro téléphone maître? Mbola tsy niova ka. Mbola iny taloha iny ihany. Fa misy raha ilanao anga? Entiko. Zaho raha izay anao hitako aty. Zany hoe misy dinika tiako atao aminao fa aleo aloha tsy androany. Aka mandeha foana ny larako raha misy ilanao aka. Fa ilosako aloha anao fa mbola may makaiky. Mety efa mandray mantsy le clientko. Ok maître. Mirary soa hatrany ranga. Mirary soa anao koa. Dia mandram-peona indray. Nanahoana tokoa chéri le raha ranatrianao tany Andrenivohitra maly. Lamina ihany. Lamina ka. Disadisa-pianakaviana le izy. Resaka adilova moa zany. Ary mirongatra mihitsy ty adilova amin'ny mpianakavy ty tato ato izay Samy te hitavandra daholo fa tsy misy vonany anangana no hoan'ny tenako. Hanika amin'ny fananana kely na velandray aman-dreny no ifandritana sy andaniana vola eny amin'ny fitsarana. Tena enjana. Ary le fiarany lazainao hoe nisy tsy nety efa vita? Ny angaviako le mekanisien mihita azy mialota alohan'ny angako dia mba vita amin'ny malaky le izy. Fa tsy kajy ve zany mirakoraka be zany? Tokoa andraso jereko ny efitrano eo Andriamanitra kajy fa naninona tampoka teo ty? Tovoaka farora baba be sady miakatra amin'ny masony. Loza fanintona be sady manao krisy. Ro vonjy iska filoza tanany dia azavela fototra mihitsy. Mindrasa tongony kio. Sy fanezana be. Ahoare? Dia mba eto aty angely efa lisy kely misy fanafody eo amin'ny fitrantsika ao safady. Sy ranky mbola kashte zay koa naturaran mba eto aty vonjy vetivety are vetivety. Aleo hijanona ato any efitrano kajy ato vonjy fa ndany ianao matory amin'izay fa nga mbola atahorana anao krisy ndray izy. Tsy maintsy manara-maso akaiky azy fa mbola somary ambony ny tensiony. Ka jerena mahalana eo ry zany koa ve tsy atoriana manoatra no rony zaza nateraka ao reny koa ty izy. Andray kosa
Matory ianao raha torika zajanona eto. Miverina any efitranotsika any ihany rehefa azoko antoka fa hoe tsy maninona izy. Eny ariko. Tafandrimandry ianao tsy fatapiaviana sao dia ikaraikiny eny ray. Io fa mikofokofoka sady izy. Fikiry mafy be ilay tanako nitsapany androny teo. Nefa izy ary tito mbola matory. Dada, fonjeo misy mitondra mandositra. Fonjeo dada. Manao ve izany samy deliry? Fonjeo maty ahy tanako amin'izay tsy ahavotsiny mihitsy. Kajy Kajy. Fonjeo Maino anavy indri Kajo Kay mandraso be loko. Za miarina aloha. Nanao fa ratsy be. Nisy olona nitondra ny tsoka hono. Fa nitondra ny tsoka hono aky? Olondra tsy hitako endrika. Nampirorony sady nampitahorany. Kay io aloha fa omena fanafody ianao amin'izay mba misinda vetivety izay naretina ataonao izany. Matahotra be dokotera. Tena matahotra. Efa eto afa-sabe ahiadsony. Ty fanafodinao dia rehefa lany iny dia matory indray. Misaotra. Afaka mizaona matory ato akaiky ihany ve dokotera? Eny aza matahotra indray fa tsy aleto itsy finiko dia aza manatsony ao ary chéri ataovany sakafo dia mazotomana. Resy Kajy. Lahy ty sakafo araka amintsika. Mbola matory izy. Tena zara ranikipiny ianao alina dia navelako anara-po mihitsy aloha fa tsy mifoaziko. Tsy maintsy tena hiverina any amin'ny hôpitaly izy fa enjana loatra ny kriziny alina iny Ary nanaonao tokoa aloha mivaly le fikaroana nataonareo momba an'ireo ray aman-dreniny. Mba nisy ny antso ve? Dia mihaino fotsiny oatra amin'izao. Mbola tsy nazahoana vaovao mihitsy aloha iny hatreto olona manadala daholo miantso amin'ny telefona hatramin'ny nanaovana an'ilay filazana tamin'ny radio. Tsisy manana vaovao marim-pototra mihitsy. Tsy mbola nahazahoana vaovao sa ianao mihitsy manao izay tsy ahitana ny avany. Vonjy. Ka nataoko ihany tsy ho tezitra fa tena efa tafahoatranoatra ny ataonao ry miangaly hatramin'ny diran'io vehivavy eo hôpitaly ka hatramin'izao dia tsy misy rarahinao atsony. Natokanao ankalakely io daholo ny androtokom-piainanao. Andray. Nahato aza tsy rarahinao mihitsy. Amin'ny alin'izany moa dia vitanao ny mandao ny fandrianantsika mba ho eo anilany. Ataoko adaly ianao koa tezitra. Sasa marary ange io rangaty fa tsy hoe olona petaina koa. Ka na zany azy bahana n'io zanak'olona io loatra ny tontolo andronao ka zavadinao indray ny lasa anjorony. Mofonjy panosako ny fitsaboana azy ny tandrako azo taty amintsika fa tsy ampipontsonorona anao akory. Maninona ary raha tsy be fialonana ohatran'izany Hitsabo sa azy averiko foana fa marary ohatran'ny marary rehetra io. Tsy fianakavianao izy akory ka isairananao mafy ohatran'izao. Zao raha mbola tianao ilamina ihany ny tokantranontsika dia aterana amin'izay toerana tokony hanaterana ho azy ihany io fa manelingelana ny ati-tranoko. Teo koisa ny fisika. Asa any amin'izay nakanao azy ihany rehefa tsy ato tranontsika fotsiny. Zava-be amin'izay. Fa hoaiza sady ianao nefa mbola tsy rany akory ny sakafo. Poriny amafisan-doanao fa azo tokomana ka mampidi tampoka amin'ny vavoniko akarivotra ny ivelany ihany aloha. Vonjy aleo hijery mpisabo hafa. Kajy. Malaela raha noho ny amiko nampikorotana ny tokantrano sy Monsieur Vonjy. Marina ny avadinao fa efa be izay vitanareo tamiko izay. Misaotra betsaka fa tsy vadiniko renina hiala ato aza. Tsiry Kajy mbola tsy salama ange ianao Sitrany foana rehefa aza be fanahina dokotera. Dia hoaiza nefa ianao ka tsisy fianakaviana fantatra akory ange aty tsy amelanao rery izany ianao azy zao aterina any amin'ny hôpitaly
tsy maintsy sitrany ianao mifantatra ary ifankahita amin'ny fianakavianao vao mahazo miala eto ambany fiahiako. Tsotra loatra ianao dokotera, fa na izany aza azo-potehana noho ny amiko fanambadianao. Avela fotsiny andeha dia vita. Tsy hitsinjo ny lalako iny foana ve ny tompo raha tena misy tokoa izy. Ndaso faharesaka mivonjy a. Fa mandehana aloha ampiriminy akanjo indray fa rehefa kelikely eo tsika mankany amin'ny hopitaly. Vonjy a. Ifonako rerana nohinanao ny zavatra nataoko hoe. Marina tokoa ny teninao fa nanokana fotoana be loatra ho an'ny kajy a. Dia lasa nampangatsika amin'ny fifandraisantsika. Mifona malala. Saingy miangavy a. Fotoana farana itsereko akaiky momba ny kajy. Sady izy naverina niditra hopitaly androany io azany tena mila fanaraha-maso entitra e. Aza manahy ianao fa hiezaka mafy hitady ny fianakaviana ny mandritra an'izay fotoana izay. Za indray le disika efa tota. Za foana ny ianao nahodinkodina fa tsy misy zava-baovao mihitsy. Tady ny fianakaviany hoy dia inona amin'izany teninao izany no tokony ho raisiko. Sa mbola andefitra ihany fa ikalabory tadidiny tsy maintsy lara-pahamehana. Eny tsapako nge izany. Tsy mametsinana no mihitsy ara-tesitra ianao. Io rehefa ezaka tapabolana ihany ny angatahako aminao. Rehefa vita izay dia hita eo indray izay atao. Ok zany. Noho ianao dia keko ny tapabolana angatahanao. Misotra tia. Tiako ange ty vadiko ty Fa zao tokoa ary miangaly a. Aminaki? Misy clientko avy any andrenivohitra ho tonga aty amintsika rapitso. Misy resaka ifanaovanay mantsy. Ay, tsy manina mihitsy ka. Ary matory amin'izay ary aloha fa tena alina nge. Rapitso indray izany eritreretana. Tafandrimandry ny malalako. Tafandrimandry koa ndry. Efa tsy maninona tsony ve kajy ato. Efa salama dokotera. Natory tsara izany alina. Natory tsara ka. Ay, tsara izany. Verina hody amin'izay tsika androany efa tsisy atahorana tsony valy ny vizana nataonao teo. Dia miomana fandeha tsika. Dokotera Mengala. Aleonga maty verina any aminareo tsony fa eto dia andeha. Maninona? Efa hatramin'ny alina nandray an'izany hevitra izany. Mamerina ny fisaorana anareo mivady hatrany Tsy voavaliko ny soa nataonareo tamiko fa ao Andriamanitra no nitrasy. Izay indray kajy. Tsy maintsy mbola hiverina rehefa hitako ny ray aman-dreniko. Ary asiako haveriny avokoa ny vola laninareo tamiko tamin'ny fitsaboana hatrizay. Efa tavaresaka tamin'ny vonjy zao nomeny tapabolana novako fikaroana momba an'ireo fianakavianao. Mino koa amin'izay fa isovo tsara momba ireo havanao mandra-pahatonga an'izay fotoana izay mba ikeo aloha izay mba ho alanintsika retsy Indray ary ho fisaraka anao hatrany dia ekeko ny teninana dia tsy mety amiko loatra aza. Misaotra kia faly be mihitsy rehefa manaraka ny teniko indry. Mangingina mahafinaritra kosa izany aty aminareo izany mahita raha vonjy hitako nareo tsy neto mipetraka tany andrenivohitra intsony. Ay tena mahatamana be ty. Hafa ihany ny tanàna madify tsara rivotra ry Monsieur Mandranto. Izay aloha mifandre-pahalemana koa aty mbola azo iainana na dia misy ihany aza manondrana indraindray. Tena mahafinaritra. Eo amin'ny isam-panantsika no mivily. Ay dia aloha miditra amin'ny vavahady menamena iny fiara. Lalaka kosa izy izany Efa ela mihitsy arangano mba naniry ny anana tanàna tsotsotra sy milamina ohatran'izao saingy tsy nety tanteraka mihitsy ty mandraka androaniko. Raha ny toerana misy anao ve dia ho sarotra aminao ny anatanteraka an'izany. Mandrosa aloha ary dia midira milanindalina koa. Misoatra indrindra. Azo toerana. Kasitraka be dia be maitra. Ka andao ary atomboka ny resaka dia ahoana tsara ny fandehan-draharaha nambaranao tamin'iny. Ka arak'ireny efa nilazaiko telefona taminao reno dia olana mahakasika ny ady tany le izy maitra. Izay indrindra ny ilako fanampiana avy aminao.
Misaotranao ary matoky anah misy mandrato fa mialohan'izany aloha inona aloha ny arosanao mbola tsy ao matsy le vadiko fa mandra-pahatongany aloha dia zay vonona no iarahantsika za misahirana rehefa ka zay kosa izy mianaka ka ay misy vahiny ato manahoana tompoko manahoana ianao madama salama daholo nareo fato efa salama kajy efa tsy dia maninona tsony aka fa ahoana koa zao hoe ndala lorokajy makaina fa foasika any rehefa tokony hinana fanafody tana eny tompoko dia tonga soaty aminay aloha ny vahiny misaotra madama izy ry monsieur Mandranto no miangaly vadiko dokotera amin'ilay hôpitaly tsy miankina ery andrefa tanàna ery izy ay dia izy kosa ry miangaly no monsieur Mandranto clientko faly mahafantatra monsieur Mandranto zany ko toraka izany koa dokotera dia misaotra indrindra tamin'ny fandraisany mba hijereo zavatra mba azo aroso aloha kiry ty vahintsika ity vetivety ary ka ahoana ao tsara ve monsieur Mandranto zany ohatrany tsy nahazo ena tampoka zany ny fahitako anao ko zany hoe tsy maninona ka tsy maninona fa ny zavatra nanaitra kely aho fotsiny teo le tovavy tsara taray kely teo zany zanakareo mivady tena mialasiny aloha raha somary be fanontaniana veriko mbola kelikely mantsy ny zanakareo efa tena tovavy be ko ka tsy zanaka iny fa zaza tsy salama mipetraka ato aminay fotsiny zay mivady mbola tsy niteraka ay moa ankizy narary nisy nanatra teny amin'ny hôpitaly izy iny dia tsy nisy pia izy dia niraisina an-tanana fikarakarana azy mandra-pahitany an'izay mety ho ray aman-dreniny fa taizany nahitanareo azy sy tany anaty krihitrala-tany oniko baka vilona vao maraina no nahita azy dia nanatitra azy teny amin'ny hôpitaly iasan'ny vadiko njana koa zaniko fa leo aloha andeha mahitra ka le andeha sady ve anao mbola tsy nanomboka akory ange le resaka saika ifanaovantsika leo riny atao amin'ny manaraka fa tena mitady hetsika indray zany ny palpitation koko miala tsindrina mahitra ka sao dia ateriko ary aloha ianao sao matsy manino eny an-dalana eny ianao fa mbola hitondra fiarany imengaly vadiko koa inge afaka mizaha tsara ny fahasalamanao tena mody reny mety amiko mahitra miala tsiny ny fanavody fihinako koa mantsy tavelany an-tranoko zay aloha fa lasa mbola mamerina fialana tsiny any re eny ary dia mirary soa monsieur Mandranto zay ary to nga lasa saty le vahiny teo ka tsy salama tampoka aony izy dia lasa fa mararina aona ry fontsy nanao palpitation tampoka aony izy dia izay ny tsy maintsy nidiny ay fa tsy tsikaritra ohatra ny taitra be tokoa ve izy teo vao nahita ny kianjy hitako mihitsy nazako azy ange mba gagy ka so dia mba mahafantatra ny kianjy any ary izy ina ry fontsy dia asa re nanadiady momba ny kajy tokoa izy teo fa dia tsy haiko zay antony hitanao zany eny andraso anontaniana azy aloha raha misy fantany ary eo aloha ataovy reto jus mofo mamy reto ka na ny andro fotsiny ny karakara azy raha tsisy hinana fa ahoana koa ary ny zavatra hitako androany reny tsy mahady akory kiala kely iny fa mbola miriri foana zanatriva reka tadidiny aty hoe ka tsy zay vao tena oloza marina mafy ala mihitsy aloha raha najanona ny fiara fa tena tsy midratsy be zany ka izany le ranoko teo ary so dia manofy ary tena ohatra ny sonofo mihitsy iny teo iny fa tena izy dia ny tsiary mihitsy ny tovavy hitako tao atrany ry maître fontsy teo iny tsiary nofa mandra aleo aloha andeha dia eny an-dalana iny izahana eritreretina ka ny andro koa dia efa memaizina ihany
kajy olo-patatrao angaly rangahateo iny mifaranga izy zany le niresaka tamiko taloha ny fahatongavanareo sy miangaly ankeoko tena tsy mahalala ninina momba niny olona mihitsy monsieur Vonjy tsy mampatsiahy zavatra aminao mihitsy ve fahitanao azy teo inao koa momba azy tena ny aza tsy tadidry ndro mainka avy izay olo-kahafany very Vonjy iza ny mahalalako fa nga tsy mety raha tsony izy dia anontaniana ny fantany so koa mba afaka manapetsika amin'ny fikaroanareo ray aman-dreniny kajo ohatra mpandrarangy rendry miangaly fa tsy hoe olona tsy misy atao e aizanao nanany fotoana amin'izany izay indrindra ny antoniko so mba misy azony atao ihany na dia hoe resaka serasera fotsiny ihany azako tsy hiasa saina amin'izany ho ary eny Javert toy miantso amin'ny andro alina tony efa vetivety hoe allo maître Vonjy any miarabanao tompo andro maromaro zay ny lasa le mifanianako tany amindry maître amin'ny vatsy efa tsy mbola narenisako vaovao foana ry zareo ohatra amin'izao dia midika ve izany fa tsy misy zavatra dahorana momba ny tsiaro so diso fijery kosa rehefa tsy izy le hitako tany ambanivohitra e na zany efa enjehan'ny eritreritro dia lasa mahitantso fahita tena mila marinika ihany na tsy aro iny zazavavy iny na tsy izy ka raha tsy zany tsy lamina mihitsy ny eritreritro tranona eny faravarana misokatra teo nefa Vonjy ary mbola matory dia izy zany ny amoatrany vao maraina ndaso aloha jerena fa so dia mpangalatra ihany zany sanatriany vavako tsisy olona kory ary atoko ndaso indray hoe jerena eny atoko tany oay izy nitsorika be iny tokajy fa hoaizy ianao tapitra ny tafabolana dokotera miangaly oay sa hoay ianao andeha kajy tsy te ho vezatra ho antokatranao dokotera efa nampatsaha ny vadinao maly fa efa tapitra ny fotoana ahafahako mijanona atao aminareo nga niresaka taminao Vonjy jereo fa misy taratasy napetrako anao io ambony fandrina io dia mamerina fisaorana ao anao hatrany zay fa mandra-pena dia tsy foranao ahita izay dia tafiko kajy andraso aloha velomy dokotera fa ny tsara zany zao maître Vonjy fa lasika aziko fa lasa hoana lasa arak'izay nylazainao taminy lasa hoana indray moa ka tsy efa zany kosa ve moa ny fanarahantsika dia tsy mba mampitsetranao akory zany izy tsy manakale iny aza dia faly ny amin'ny metsiny afoana renao ry miangaly fa efa teny ny fanomezana ny antsika nangataka 2 herinandro ianao dia nanaika tapitra tsara izy zao ny 2 herinandro dia ahoana indray nyrombotra rehefa mampatsiahy azy raha sitrana tsara izy tsy nampanina azy zany fa mbola very tadida inge izy iny ry Vonjy na very tadidy na very tadipotra tsarako fa zay mifanarahana dia ny fanarahana tena ratsy saina ianao ka fovato mihitsy ok zay ka lasa sika indray nitotra amin'ny famaly eto sa koa lehibe mifanditra aminao ary ho aizy ianao mihetsika nikajiko inona maninona mihitsy koa raha tonga dia atambatra ny karandoanareo e mana fotoana tsy efa fanao any tsy rarahako hoe anentsika nikajy fotsiny any dia izay tsy mahazo mivoaka eo ianao satria nahoana sahy mandingany ao ary raha mbola teverina amin'ity tokantrano ity lasay zary kajy tena mbola tsy fanena taminy mihitsy anefa efa lavalava ihany izay lalana vitako izay sanatria ve dia ny zavatra nahazo azy tetỳ an-dalana tetỳ sa lalana fanandianany ny andro ny efity mitanika dia mitanika marina tsy hotorany hafanana any iny etra ina ary izany tankorona nyretsy olona tsy miarabe rehetra izany tsy accident ve io aleloha tsanona ny fiara e
sady misy manakana koa zany. Madame, mba io mamonjy hôpitaly madame ilay vehivavy voadona moto ao fa tsy mahasiaro tena. Lanitro ampidirao to anaty fiara izy. Ary tokazy raha mora fa somidona ny lohany. Asa tonga olonana izy fa azo rivotra ilay varavarany. Dokotera aleo fa jereko izy. Oay, tena maratra be ny andriny. Voadona mafy mihitsy angamby izy zany. Kajy mavesatra be loko. Dokotera Mengaly, voadona moto voateony ianao? tsy voadona fafana be tamika fotsiny teny karaboka tamin-tany. Ny ara-tsy hodony moto na tonga n'ilay mpitondra ho nenjera. Ilay lohako ny tona mafy tamin'ny tanga mandrisaka ka nahatonga tsy nahatsiaro tena. Zany ary fa naninona tampoka teo indray ianao e? Kajo maninona ianao? Tsy kajo izany ny fiantsoana azy dokotera fa tsy aro. Tsy aro Andriamanana ny tena anarako. Tokony tsy nanaraka taty ianao dokotera. Tokony tsy nitady atsony ianao. Fa nahoana ianao manao ambany zavatra ny tokantranonao noho ny amiko e? Satria tsy nandra ny saiko. Aza vofotoana foy kely iny nandozanao ny tokantranonay dia firehisady nanjoanako. Fa raha azoko tsara efa niverina tanteraka izany fitadidianao. Ia, efa niverina tanteraka ny fitadidiako ry dokotera. Malahelo ny dadako aho. Mety sahirana ery izao izy ihany mitady aho. Ny kosa dia hoe ny valavo izy satria lanaiky tamin'ny fitadiavana. Tsapako loatra izany vesatry ny hoe very zanaka izany. Azoko tsaina loatra mahatonga famoza-po mihitsy. Raha ohatra tsy voafeo ny alahelo. Fa mivavaka mafy tsika mba tsy haninona indrainao e. Aleo andamina programa ampiasana dia hiara-iakatra ny Antananarivo tsika hitady azy, zany. Moka mozay tsy aro tsy mety amin'ny fahasalamanao nge mitomany ela be ohatran'izao e. Mitomio tsy aro. Taizana rivery dokotera ka maty tokoa ny dadako. Matoa tsy miverina tantatrano intsony. Nandritra izay fotoana tsy nahateo anazy izay. Dada. Raha ny fahazahoko ny tenin'ilay mpiray vodirindrina taminareo niresantsika teo aloha dia mbola nitady anao anoany foana ny dadanao. Mino fa any ihany izy ka mety hoe lasa lavitra fotsiny dia izay mbola hoe tsy natavaverina azy hatramin'izao. Efa naposiko mihitsy fa efa lavo amin'ny toka izy. Anaza hitako aza ka mandeha tatatra na sanatria ny finoan'ny olona. Ianao koa izany dia efa mieritreritra atsery. Misy mandrato ny fototr'izao rehetra izao e. Sao dia ny finoany ihany koa raha ny dadako. Tena tsy naposiko olona manana ny maizy azo ohatran'iny akino. Vita zava-doza mahatsiravina ohatr'izany. Ve izany na mahamahana azy tamin'izy le nahita ndrita ao an-tranonay iny e. Tena tsy vanina. Ary tsy ataoko vita moro izao. Indrindra fa raha maninina any koa ny dadako. Hitandrimo ny trano Monsieur Mandrato. Laza ny polisy nisamborana azy mantsy tsika raha hitandri ny trano fonenany. Tsy hitako ny trano fa ny toeram-piasana ny Ivandro no hitako. Ndao ary alohany amin'ny polisy dia hita eo sy atao avy eo. Tsy mivonsika eo aso mba afaka miakatra tian'ny renivohitra izy hanampy antsika. Maître Vonjy. Manosoa ianao maître? Miarabanao Monsieur Mandranto. Salama. Miaratsiny fa manelingelina amin'ny ora fiasana. Tsy misy tsiny ndrery maître. Ka midera amin'ny lalindalina dia mahazo toerany. Misaotra anao. Ka inona hono ny vaovao e? Mbola mamerina ny fialahatsiny ihany aloha noho iny fidiko tampotampoka tany aminareo iny e. Tonga tsy nampilaza koa mantsy le aretina ka lasa nanimba programa. Tsisy tsiny re Monsieur Mandranto. Ka aiza ho aiza moa zany zao le raha ady tany saika ny fampiresahanao tamiko tamin'iny.
efa ela matsy ny saika anantona anao fa mbola raikitra kely tamin'le fampodinan'le kiala kely hitanao tao amina iniko. Raha tsy lasa mihitsy iny tsy afaka niakatra tatya. Efa tsy ao aminareo tsony izy. Zany hoe efa hita zany ny fianakaviany. Mbola tsy nahazo ny vaovao momba ny fianakaviany mihitsy zay hatramin'izao e. Tsy maintsy nalefa nefa izy satria efa maro loatra ny zava-bitanay taminy. Fahasalamany koa tsy hita be niany fa de vola melany foana. Dia aiza zany izy am'izao? Tsy fantatro foana fa de hoe nizotra nakaty Antananarivo taty fotsiny lalany farany. Fa toliana be tamin'iny tovavy iny mantsy ho ianao e. Fa misy inona? Fantatrao izy iny. Mahita raha. Aza tapahanao aloha ny teniko e. De aza mezaka manafina ninina amiko ianao fa arako daholo ny fihetsika tao an-tranonay ireny. Momba zany indrindra ny tena niakarako atendry amin'ny vohitra resaka aminao fa mikorontana no fisin'iny tovavy iny tokantranonay sy mengaly. Tsy azoko tsara ny tianao lazaina. Nanaraka n'iny tovavy iny atendry amin'ny vohitra ty mivadiko. Efa ndarako mafy izy fa de tsy nanaiky fa de mbola nisisika ihany. De mihevitra ve ianao fa nakaty amiko le vadinao ka? Tsy zany ka. Fantatro fotsiny fa mahafantatra n'iny kiala kely iny ianao na de minimy manafina marina azy. De mba miangavy anao laza ao amiko izay marina fantatrao. Fa izy iny zany tena tsy mahatadidy an'izay lasany tsony mihitsy. Raha ny fahalalako azy aloha de zay mihitsy. Mampalahelo zany. Zany hoe efa olo-patatro ny rain'izy iny. De aiza? Mampalahelo nefa taoriny tsy fahitana n'iny zanany iny de lasa dala tanteraka le rangahy. Lasa dala? Nireny teny izy andro vitsivitsy taoriny naveriny zanany. Avy moa de tsy hita popoka. Tsy re maty tsy re velona. Ary nireny de ny fianakaviany sasany koa ho aiza? Nireny tsy haiko koa. Le rangahy ihany mantsy ny fantatro. Ary no ahitanao avy ny tranony? Tena tsy misy fantatro ny momba an'izany maitra raha. Miala tsiny a. Misotranao ary efa tena zava-dehibe zany voalazanao zany. De miala tsiny da nanelingelinanao tamin'ny asanao fa zavatra maika matsy izy ty ka de tsy tiako ilona be. Very andro ty fotsiny ianao raha maitra raha ikaroko an'iny adaly iny so everinao fa nosy kely toy ny ravitsofina ary ty Antananarivo renivohitra. Tsy aleo moa toy izay tady fanjaitra anaty milolo misavovona. Fiza koa zany olona mandondony zany e. Oui. Polisy. Io sefy tonga de sambory Miangaly? Fa olo zao raha matoa miangaly Manaraka anay ianao zao any amin'ny birao fanazana. Miandrika aloha ntsika aloha izy ny tompony andraikitry ny tompo fa ho avoakany eo ny rainao ry tsiaro vonjy ahoana? Fonaky tena tsy nety reny nataoko reny. Azafady moe neto ny foko loatra de nandratra anao. Be fitiavana loatra ianao ry miangaly. Za no mifona aminao satria nanao izay nampalahelo anao. Ratsy ny fikirizana nataonao tsy mivoaka izao marina rehetra izao. Ratsy ny drikina tamiko ianao tsy fantatra ny tena marina momba ny tsiaro. Indrindra fa nieloka be vavana natao monsieur mandranto tamina. Eny na izany aza mba diso koa tsy ny anao. Avy aloha izany hivalilany miangaly efa mivaly zao niezaka rehetra. Efa niverina ny fitadidiany tsiaro ary efa hita ihany koa ny toerana misy ny dadany. Eny misaotra an'Andriamanitra tokoa aloha. Fa ny olana vaovao koa zao de tia dadany tsiaro lasa daly tiko. Sady io fa nisokatra le varavarana. Io mona baka tanana antsika io koa le rangampiandraikitra ny tompo fa andao aloha anatony. Dahoandry manatsara ndrery tsiaro so de etiketiko eo indray de berany maso be eo. Eny rery dokotera. Ao mijira. Dada. Fa to Record FM nanolotra anao teo. Eloko dada. Nosoratany ravaka ny anarandriana Arivony sy RS Sita.
lila iary liva tsiaro nofy ilaina zoto ary laina kotarso no nanome aina ny tantara nandray feo sy nanatotosa miaro fi